Eto indray tsika dia hijery indray natao hoe basket compost. Inona moa natao hoe basket compost? Basket compost dia teknika fambolena fanamasahana tany amin'ny alalan'ny fanotofana lavaka, ny fako mora aloha no atototra anaty lavaka mba entina ambolena fambolena. Maro ny fambolena mety afaka ampiasaina basket compost. Androany hijery manokana momba ny teknika basket compost na mangahazo. Inona daholo moa zany no tokony atao raha ohatra hoe hanao basket compost na mangahazo? Voalohany indrindra dia fanaovana lavaka, tokana ny tany manta dia atokana ny tany masaka. Indray ary ny akora sy ny fitaovana ilaina raha hanao basket compost? Ny akora ilaina amin'izany dia ny fako maina, dia zezipahatra, dia ravimaitso, dia tany masaka, dia angady sy lapelina ary forge. Fotoana manahoana ary no anaovana lavaka dia fotoana manahoana kokoa ny hanangonana ny akory sy hoe oviana no mampidina anaty lavaka. Ny fotoana fandavahana zany dia raha ohatra ny anay manokana dia manomboka ridritra orana eo dia avela izy hijanona matapa-bolana ka hatramin'ny 2 volana mba hidiran'ny hafanana. Dia efa homanina ihany koa zany ireo akory ireo ao anatin'izay, indrindra fa ny fako maina. Dia afaka 2 volana zany dia arotsaka amin'izay ny akory. Dia afaka 2 volana aorianan'izay zany afaka mamboly amin'izay tsika. Fanamboarana basket compost dia fako maina ny voalohany indrindra, dia manaraka anazy ny ravimaitso, dia manaraka ny ravimaitso ny zezipahatra, dia manaraka ny zezipahatra ny tany masaka. Dia raha mbola tsy feno lavaka dia ohatr'izay foana mandrapahavelona. Dia amin'ny farany somary atao mivoatra zany ny ambony. Sy ny ahoana indray ary ny fomba fambolena mangahazo ao anatin'ny basket compost? Isika hatramin'ny 15 cm eo zany ny halavany tao mangahazo. Dia fariparitana zany ny isaka ny masony, le maso iletika anatin'ny tany any. Ary farany inona mety ho fikarakarana mandritra ny fambolena? Mety hisy aminazy io zany dia izy tsy dia manahirana fa rehefa misy ahatra fotsiny dia avaitsika izy. Tombontsoa le basket compost zany dia izy tsy dia manahirana nefa mivokatra dia azahoantsika fitelo eny amin'ny mangahazo fambolintsika andavanandro. Ny olana amin'ile fanatanterahana ny basket compost zany dia eo amin'ile fanaovana lavaka satria mila olona maromaro dia ndikazay zany mila vola. Hitantsika teo raha fa maro ny tombontsoa azo amin'ny fambolena basket compost satria raha oharina amin'ny fambolena mahazatra dia ahitana vokatra maro be sy ny kalitaony ihany koa tena tsara. Manentana antsika tantsaha mba ny ao an'ity basket compost ity satria io dia azahoana vokatra tena tsara sady mahasalama ihany koa satria biolojika.